RMDM sampana fianaran-tsoa tsy maintsy irisona ny fianambe nasionaly. Fitonando nasionaly andray anjara mavitrika ny RMDM fianaran-tsoa. Vahoaka nambalavero manakara ataon'ny fanjakana ankilabao amin'ny lafiny rehetra. Ampifaliana sy ampitiavana indray tombokilasy tombokivavy ny tiany sampana fampalalam-baovao ny tokatranao amin'ity aliny sabotsy 17 ny volana aprily taona 2022 ity. Manasanao ampanajana izay tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany no anombohana ny fiarahana. Tamin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao na visioconférence no nitafan'ny filoha marika Ravalomanana tamin'ny apikatrika antsika Madagasikara tao fianaran-tsoa androany. Nisy ny toromarika izay nomeny ho an'ireo mpikatroka nandritra ny fameloma maso ny antoko. Ataony an-toerana journée nomenjanary Mano Randriamalala. Dia miarahaba anareo rehetra. Salama tsara daholo. Efa nisy délégation nalefany ary ny hafa atao baiko anareo dia tsy maintsy atao izay ampikambana antsika rehetra, ampivondrona antsika rehetra mba hahatonga antsika anana ny hery sy tanjaka indray ary mba ahafahantsika ndresika anareo mivantana izy ireo mba ahafahanareo mahatoko tsara fa tsy manadina anareo dada fa mbola vonona tamin'ny farany ary tsy maintsy ame vaolana. Izay natao hoe tonga miaraka ny fanombohana fa miasa maraka ny tena fahombiazana. Dia izao koa tiako fantatra hoe fa reo namantsika taloha reo izay tonga miverina indray raisitsika atanandroy izy ireo ary dia tena mifampiresaka tsara. Aza matahotra anao fa natifihany dada dia samy teny Andriamanitra momba antsika mandrakariva Andriamanitra. Fanotanteraina androany ny fianambe ho an'ny vovonana RMDM ao anatin'ny faritany fianaran-tsoa. Tonga niatrika ity fotoana ity avokoa ireo mpikatroka sy mpanao politika tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ankehitriny. Ny filoha lefitry ny RMDM faritany fianaran-tsoa no nitarika ity fotoana lehibe ity. Mbola Germain no menjanary sy Mano Randriamalala trano mitaritra amintsika izay vaovao izay. Voromaro ireo mpikatroka RMDM faritany fianaran-tsoa androany fiaonana voalohany ho an'ny taona 2024 fotoana ihany koa izay nanararotana ny fampidiniana momba ny raram-pirenena eto amin'ny firenena ankehitriny. Nambarany filoha lefitra nasionaly ny tivovonana ity avy ao amin'ny faritany ny fianaran-tsoa nandritra ny fandraisam-pitenenany sy ny fanokafana ity fotoana lehibe ho an'ny fanoherana eto fianaran-tsoa ity fa tsy vaolana ho an'ny firenena sy ny poniny fianaran-tsoa ny fitondrana ankehitriny. Noho izany fotoana ifampidiniana sy ny fanambarana ny hery izao mba anorenana ho avy mamiratra sy firenena vanona. Mpandainga hitasika ny laingabeny, mpangalatra hitasika ny alatriny, mpamon'olona firy ny maty amin'izao fotoana izao hitasika daholo zany. Dikan'izany zany izy dia efa sy magnaraka ny didy folon'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra zany izy. Keto asika androany anova ny tantara-pirenena sy mbola nisy amin'ity faritany fianarantsoa ty maty mihinana veoveo. Fantatry ny fianarantsoa fa tsy azo hoanina zany veoveo zany fa efa tsy hitany hoanina. Dikan'izany sy mendrika amin'ny faritany fianarantsoa zao fitondrana zao indrindra sy mendrika ho an'i Madagasikara. Ka eto asika anome vahaolana hoe inona no atao. Ny ompanatanteraka tamin'ny fanentanana ho an'ireo vehivavy kosa ny afatra izay napetraka ny filoha lefitra regionaly ny RMDM avy eto fianaran-tsoa. Nambarany famiteraka korontana ao anatin'ny tokantrano mihitsy ity fitondrana ity. Efa tsy misy raha manjary koa zao. Aza mamandromandro manangaretigny isika fa indrindra isika atao anatin'ny faritany fianaran-tsoa. Agnay vehivavy mpità poketra, mpitazona ny vola atao trano matrano dia samba hitanay koa nanaovanay anazy. Hafa ny vidin-dravatra androany, hafa ny vidin-draha raha piso. Ohatra fotsiny nomeko eto na ny savony mariny sahanasa lamba koa raha indray mandeha isam-bolana efa zato zao zay faharoany zato sy arivo na arivo farany mora ny anankiray ny singa ny ray amin'izao fotoana izao. Samby teneny koa na ny PPN fa dia efa samby hitariko an'iny koa fa
mampiady amin'ny lila hoe fa lany sahady ve ny vola nefa ny raha ro misondro sanandro sana hita raha ohatra ny tetra amin'izay ny ainako ny vary moa dia efa arivo ny kapoaka valonjato farany ambaniny hamondrina ny hery rehetra tsika rehetrarehetrarehetra amin'ny fanoherana ho amin'ny tsara fa tsy amin'ny fanoherana ho ratsy ka mba ho atsika zay mimpanohitra dia manome vahaolana isika hoe inona no atao fa tsy mety amintsika tsony izao zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria dia ny mameno ny posy fanjakany baroa nahitana solotena avokoa ny distrika izay mandrafitra ny faritany Fianarantsoa nandritra ity fotoana ity tsy vita ny vava sy ny fimenomenomana fotsiny nefa izao zava-misy izao fa mitaky andraikitra avy amin'ny rehetra ho iatrany ny afatra nandritra ity fotoana ity dia ny fanetsehana ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina mba hijoro ho an'ny firenena manoloana izao loza miantra amin'ny vahoaka malagasy izao. Nisy moa ny fenkevitra nivoaka nandritra ity fionana izay notanterahany RMDM sampana Fianarantsoa ity toy izao indrindra ary nivakin'izay fenkevitra izay. Tsapa miarahana rehetra nanaiky fa tsy azo hitivirana ny fanaovana concertation nationale ka andiniana ny reto eo hevitra manaraka ireto ara-sosialy sy ara-toekarena midangana ny vidim-piainana noana sisahirana ny vahoaka siva ny fambolena tsy anasa ny tanora manjaka ny ty fandriam-pahalemana siva tanteraka ny lalana miasiva ny kalitao fampianarana ary ahina ny hoavy-jaza malagasy izay andro ny firenena rampitso tsy misy nitsony ny tambo-karama ka lasa mitady asa hafa ny mpampianatra dia tavela ny zaza malagasy eo amin'ny ara-politika tsy maleo tena ny CNI tsy mangarahara ny fifidianana manjaka tanteraka ny halabata tsy mangarahara ny resaka fananantany eto Madagasikara feny ary tsy maintsirisoana ny fanaovana concertation nationale ary hanampy sy andray anjara mavitrika amin'izany ny zanaky ny faritany Fianarantsoa. Mila fandraisana ndraiky ao anatin'ny fotoana fohy hamonjena ny vahoaka amin'ny lafiny ara-sosialy sakafo asa fahasalamana sy ny sisa mitaky fampifidianana mangarahara sy maneo tena mitaky ihany koa ny fametrahana demokrasia tena izy sy ny fametrahana angalana amin'ny feny fanorenana sy ny antoko politika eto Madagasikara takina ny fanavaozana ny rijateny-dalàna ny fehy ny fananantany eto Madagasikara. Tsy nitsitsy fitenenana ireo mpandray anjara nandritra ny fionana teo amin'ny RMDM Fianarantsoa androany ny tsapa nandritra izany dia tovoka sy leo izao fitondrana izao avokoa ny ankamaroan'ny vahoaka araka ny fanazavana izay nataon'ireo solotena niatrika izany. Germano Menjanary manofy Randriamalala no mitatitra ny vaovao. Ho tatanteraky ny tany amin'izao fotoana izao satria gn'antony olo sy tokony tondranazy ny tondranazy ka da aisaky gn'anjary ny ara-ekonomia zakaina teo igny me mihidigna lasa kakadika asika an'izao gn'anady tiky sy hoela gn'ana fa atao foifoika avao nongotra raiko izy efa agny asika ny batagny raiky da miala izy aza madigny raha ela sady tsy masahia efa tsy mandady tsony zahay fa mitrosina amin'ny tany ny distrikany Kongo amintsika miresaka zao koa miangavy atsika re mangataka tanandroa milela-paladia atsika ato anatin'ny fanoherana re mba tsy ametraka ny fitondrana io itsony ao amin'ny toerana misy azy io fa raha tsy zany rava tanteraka ny distrikany Kongo. BDB oa isan'ny BDB suppléant mpampianatra suppléant reny any amin'ny distrikany Vohibato mbola BDB reo mbola tsy recruté inona ny zava-misy efa 10 volana raiky amin'ny 10 volana tsy mahazo fanampiana avy amin'ity fanjakana misy aty nefa dradradraina ny hoe 0 ariary ina avy eo amin'izay le mpampianatra mitady
sakafo hoan'ny fianakaviany satria manambady aman-janaka reo tavelana iny ny fampianarana tsy omena tsiny reo fa tsy maintsy mivela salan'ny olona aby ny lalany moa tena zava-do zany fa tena fa trobaka ny lalana simba ny lalana laka misy ny tanina taratanam-pano masoa be fianaratsoa mahaditra indrindra fa makany a vomarina lamosina iny a tena enjana zany lalana zany mijanona ny fianaratsoa ihany isika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity no tanterahina androany ihany koa ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara atao fianaratsoa voromaro ny mpikatroka nanatanteraka izany nitarika izany tany antoerana ny birao politika foibe izay notariany sekretera jeneraly ny antoko sy ireo rafitra eny fotony Germaine Menjanary mano Randriamalava feno ny efitrano izay nanaovana ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara teto fianaran-tsoa androany nampiseho fahavononana tanteraka ny mpikatroka ary profo mivaingana ny fahafenoa ny efitrano tahaka izao fietsika izay mampiseho ihany koa fa miverina tanteraka mamondrona ny heriny ny antoko ankehitriny tazana nandritra izany avokoa ireo génération izay nifandimby no mafisy ny sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara fa tanjona iraisan'ny rehetra dia ny fivondrona-kery mba anarenana any Madagasikara sy ny fanavotana ny vahoaka malagasy ny fandresentsika dia aza dino ny fandresentsika dia fandresena ho an'ny vahoaka malagasy atraiza ny fari-piainan'ny olona atraiza ny fomba fiainan'ny olona na ny lalana nakaty aminareo tamin'ny fitondran'ny antoko timiny zany aiza izy zany zao ao anatin'ny heritaona sy tapantsika dia hiatrika zava-dehibe fanamby anankitelo ny voalohany dia nataontsika teo ny concertation nationale io dia amahana ny olana maika ho an'ny vahoaka malagasy ary amahana ny olana mahakasika ny fifidianana satria tsika hiatrika fifidianana ny faharoa dia hanao anniversaire ny tim isika hitetezantsika faritany zany fa na zany naty zany betsaka ihany koa ny olona voafitaka tamin'ny fifidianana fa mpanantenana zavatra maro samihafa vokatra zay fisafidianana diso zay na zay safidy diso zay a dia tadio fa niena tena fa nitanany rambony zao ny firenetsika zay tena andeha nakaty tena nijala mihitsy tamin'ny lalana aiza ny lalana tamin'ny fitondran'ny antoko tim ny olona zao betsaka nefa tsy misakafo intelo isan'andro tsony nandritra ny fandraisam-pitenenany kosa no nanamafisa ny sekretera jeneraly faharoa ny antoko fa tokony ivondrona ny mpikatroka anarina ny lezoka rehetra mba ahafahana manatratra ny tanjony nitondra fanazavana momba ny resaka fameloma maso kosa ny mpandrina nasionaly ny antoko nandritra izany nisy ny fampifanana izay natao nandritra izany izay natao ny filoalefitra nasionaly ho an'ny mpikatroka fiofanana izay nampafantarana ny tanjon'ny antoko ny targetra ary ny ezaka efa vitan'ny antoko teto amin'ny firenena fahombiazana no azo ho an'ny antoko tiky Madagasikara teto fianaran-tsoa ho an'ny androany Iverina eto Antananarivo isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity tafaverina eo amin'ny fitondrana ny antoko tima tarian'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana manaraka eto Madagasikara izay no tanjona ho an'ny antoko tima ho andoharany fotsy androany dia namondrina ny heriny indray ny tima teny antoerana teny imerikasiana teny no nanatanteran'izy ireo izay etsika izay Asina Andriamalala no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Toky Ramarola Marc Ravalomanana tafaverina eo amin'ny fitondrana any Madagasikara amin'ny fifidianana ho avy izay ihany no tanjona tokana ho an'ny antoko tiky Madagasikara ao amin'ny kombina nandoharany fotsy aloha raha nambarany androany ny fitiavana sy ny firaisankina ireriany nefa no afahana manatratra izany tanjona goavana izany ireo mpitarika ny antoko tima ao anatin'ity kombina ity ho anareo vahoaka eo andorany fotsy dia manentana anareo zahay fa ny comtim, ny foktim, ny famtim, ny sentim eto andorany fotsy dia manohana tsisy fepetra any président Marc Ravalomanana ary zany no anentanana antsika vahoaka aza mety ho tratran'ireo olona zay azo lasaina hoe marivo salosana
tsy tia tanorazana tsy matsiaro ny fitiavana amin'ny président marikaravalomana ho an'ny olona izay manao an'izany dia sa hoe tsy namatsika ireny a fa ny atsika dia tsotra ihany ho an'ny dadatra amin'ny farany tsika eto Andoranfotsy a ary dia nohana azy a amin'ny taona 2023 rehefa tonga ny présidentielle ny zany dia entanina isika Andoranfotsy ray manontolo fa ny foko team sy ny com team ny jeune team ny femme team eto Andoranfotsy dia iray tsy mivaky dia ny tiako Madagasikara tarihan'ny président Marikaravalomana. Efa manana ny rafitra eny fotony mony team ao Andoranfotsy noho izay tanjona goavana hotratrarin'izy ireo izay. Ny eo amin'ny commune Andoranfotsy misy fokotany valo ny fokotany amin'ny commune Andoranfotsy ary ireo commune valo ireo fokotany valo ireo dia efa misy solitena foko team tsirairay avy solitena ny foko team tsirairay avy satria ny zavatra TB ho atao zany dia analany amin'ny Flo Marikaravalomana amin'ny 2023 raha ny tanjaky ny atoko team eny amin'ny fokotany valo eo amin'ny commune Andoranfotsy aloha dia eo amin'ny 80% eo farafahakeliny. Tsy mahagaga raha mbola maro toy izao ny mpanaradia ny Flo Marikaravalomana sy ireo mbola maniry azy ny iverina eo amin'ny fitondrana any Madagasikara indray. Raha tsy haivina tokoa mantsy dia filoham-pirenena tokana na vitana mahafatanteraka ny trosan'ny Madagasikara tany ivelany izany Flo Marikaravalomana izany fa tsy nampibaby trosa miavosa toy ny ataony mpitondra amin'izao fotoana izao. Androany moa ny com team ao Andoranfotsy dia nanamafy ny firaisan-kinany tamin'ny alalan'ny fitsangatsanganana teny Imerikasinina. Fataoriny ireo dynamisation nataony antoko team tany Antsiranana sy ny fanambarana nataony Pikatroka kanangatany izy ireo ny Flo Marikaravalomana irotsakovidina dia nampiantsona teny amin'ny bureau-ny gendarmerie Ininidony sy Zavitoto Clarel mpitondra teny antoko Mbs Sabotsy tamin'ny valora maraina mariana fa tsy nanankorotana na nivoaka an-dalambe izy ireo fararany antoko no natao tao amin'ny magro Antsiranana kanefa izao ny afara tamin'ny fampiatsona azy ireo teny amin'ny isy bureau-ny mpitandro filaminana izao maro tamin'ny isy olom-pirenena mikirakira ny tambazotra sosialy no naneho ny heviny mahakasika ity raha ity saika nilaza izy ireo afara matahora sy fin de médecin indray no ambadika izao fampiatsona izao. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay atrany tsy miady ny samy mpikambana anatin'ny antoko team indrindra fa ny solombavam-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka Totsourandriamampandry Androany tsy araky ny tsao ahely ny pomba ny fanjakana ny zava-misy ao anatin'ny antoko hoy atrany ity solombavam-bahoaka ity ny andindin'izay tateriny Asinandriamalala toky Ramarola. Tsy ny solombavam-bahoaka team tsy ireo ben'ny tanàna team tsy ireo bureau politika team fa mbola ny Flo nasionaly ny antoko team sady filoham-pirenena teo aloha Marikaravalomana ireriany no tiany vahoaka sy arahana ary toteny eo anatrehany vahoaka malagasy hoy ny solombavam-bahoaka Totso Andriamampandry. Manoloana ny feo miely fa miady an-trano ny antoko tiako i Madagasikara dia nanamafy ity solombavam-bahoaka ity fa iray tsy mivaky ireo solombavam-bahoaka sy mpitarika ao anatin'ny antoko. Iray ny team iray tsy mivaky ny team ary matanjaka ny team zay taritiny Flo Ravalomana ary ao kazava fa ny vahoaka maro anisa eto Madagasikara dia Flo Ravalomana no tiany sy ny atoko team ka raha sanatria avoko ary misy solombavam-bahoaka miala ray na roa na telo na minisitra taloha miala ray na roa na telo raha sanatria tsy ireo nge ny tiany olona tsy zay mahatoky zay lany tsy noho zay fa no Flo Ravalomana sy ny team ka zay zany tokony asava ary io salamin'ny atoko rehetra eran-tany tsy maintsy misy tsy fidivo-kevitra ao anatina antoko politika nefa zany ny tena hoe isin'ny demokrasia ilaina ary zany ary salamin'ny tokantrano io rehefa misy mpivady ve ka tsy misy hevitra kely tsy mitovy dia midika ve zany fa tsy mifankaty le mpivady dia ohatray koa ny team tompoko dia iray manana viny iray ary ao an-damosiny Flo Ravalomana ka le mampiady angely zany dia miteny hoe miady ny team ohatra zany satria efa hita ny team fa matanjaka hita ny team efa leo an'le fitondrana dia makaty amin'ny atoko team Flo Ravalomana daholo dia atao daholo zao rehetra iza commentaire rehetra zao solombavam-bahoaka no miteny aminareo fa dia iray ny lalana iray ny fina ao anaty samoray ny team atrito
ao anatin'izay fa raha misy ao eo rasona rakoto no misanatry misy miala ao anatin'izay fa mbola tsisy lohatra eto dia zao tsy anaraka ny olona miala mihitsy ny olona filovamana nge ny tiany olona ary io zany dia tiana menana mihitsy ny vahoaka androany omeko toky fa ny flora vanomanana ny mpiara-miasa aminy dia ny zava-dehibe dia hoe ahafahana ahoana ny fomba ahafahana miady amin'ny fahantrana ary ahoana ny fomba ahafahana iverenana ny timma eo amin'ny fitondrana mba ahafahany voaka ndraina miaina sady amin'ny fitondran'ny flora vanomanana zay tena niainanke ny vahoaka efa ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny antoko timma mihitsy no milaza fa tsy miady ireo mpikambana sy ireo olom-boafidy ny antoko ireo ka everina ho vaovao diso manomboka androany ny filazana fa misy ny ady ao anatin'ny antoko raha ny fanazavana. Olona narivo no nisitraka fizam-pahasalamana mamaim-pona atetsy amin'ny boriboritany fahenin'androany. Afiara-miasa teo amin'ny solombavam-bahoaka Totosoa Randriamampandry sy ny vehivavy mendrika sy mamiratra no nahafahana nanatanteraka izany etsika izany. Mbola Asin'Andriamalala toky Ramaro Lahatrany. Arivo mahery kely ireo olona nisitraka fizam-pahasalamana mamaim-pona tetsy amin'ny boriboritany fahenin'androany. Tsy nanavahana loko politika fa afaka nanatrika ity fizam-pahasalamana mamaim-pona ity avokoa na dia tsy olony antoko tiako Madagasikara aza. Mamaim-pona avokoa hatramin'ny fanafody teto. Tsy afaka ny androso mantsy isika raha tsy salama ny vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry. Ny fanomezan'ireny tosika fameno sy vary tsenjo ireny ke volam-bahoaka nefa ireny ihany ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Asa maritra no tokony atao. Reny zavatra tataka ireny ke dia 2 andro, 3 andro, 4 andro dia lany fa ny zavatra tahaka izao dia zavatra maharitra satria ny fahasalamana mihitsy no kolokoloana zany ao anatin'izay. Io ny fahasalamana ny voaloka reny ary arena ny fahasalamana zany ao anatin'izay. Noho izay zany dia notanterana zany zao andiny faharoa zao. Tsy ho ela ihany koa zany dia efa ho avy zao ny ririnina dia efa miantso ny voaka nambo manarina fahasalaminisa taona dia izy koa zany ny didipotra fao be zany zay ho atao ety ambo manarina salamin'ny isa taona zany dia tsy mikely soroka ny tenako zany voaresaka fahasalamana zany sy ny sosialy dia manao zay vita zany ny tenanay miaraka amin'ireo mpiara-miasa zany mba ahasalama ny olona sy mba mijery ny sosialin'ny olona ao anatin'izay. Averika any tsy asan'ny solombavam-bahoaka manateraka n'izao asa sosialy sy ny fahasalamana zao satria efa mitavozavoza ny mpanatanteraka ao anatin'izay dia tsy maintsy mandray ndraikitra ny tena zany amin'ny maolo-pirenena ny tena. Hitantaratra tamin'ny aretina mpahazo ireo olona tonga namonjy ity hetsika fizam-pahasalamana ity fa tena mafy ny fiainana ary hitantaratra amin'ny fahasalamandreo marary ny loto eto Antananarivo renivohitra raha nambaran'ireo mpitsabo. Ny aretina tena matetiky trandro hitanay eto zao amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny fiovan'ny toetrandro aloha dia mafana dia lasa mangatsikitsika mihetsika be mihitsy ny aretina rehetra momba ny alergia dia manaraka izany hita amin'ny tragedy koa hitantaratra mihitsy ilay tsy fahampitsakafo eo amin'ilay sy ilay fahantrana ary ilay fiainana ao anatin'ny loto eto Antananarivo dia mipoitra daholo zany tsy karazan'ny areti-tratra dia ao ny tension miakatra satria stressé ilay olona angambany amin'ilay tsy fahampiana ilay fahantrana sy ny karazany. Ny vehivavy mendrika sy mamiratra ho an'ny Madagasikara no anisan'ny mpikarakara ity hetsika ity. Nahafantarana azy ireo ny hetsika ara-tsosialy izay mbola hitohy hatrany. Izay tetika sao anatin'ny vehivavy mendrika vehivavy mamiratra ho an'ny Madagasikara izany tetika izany dia zahanay ho tohizana isaky ny fokotany ary tsy mijanona ao anatin'ny resaka fahasalamana ihany izay fa hiditra tanteraka ao ihany koa ao anatin'ny fanabeazana ny resaka tontolo iainana ny protection de l'environnement zany olony vehivavy ny atokana ihany koa dia misy fampifanana maromaro anisan'izany fampifanana politika sy ny resaka ny droit des femmes ny ahafahan'ny vehivavy miditra tanteraka ao anatin'ny raharaha-pirenena sy ny raharaha-pirenena sy ny raharaha sosialy eto amin'ny firenena. Araka izany dia mbola hitohy any amin'ny faritra hafa ny hetsika tahaka izao.
Any Manakara nanantona tompona ndraiky mpanjakana vokatry ny fahasahiranana mianjady aminy ireo mponina ao Ambalavery district any Manakara faritra Fitovonany Ilavonjy sy nitady vahaolana 5 taona jerim-potsiny izy ireo. Matsiaro ataon'ny fanjakana ho ankilaba ho tanteraka araka izany mponina any an-toerana manoloana izay tsy firarahina ny marary ny mponina izay. Mitatitra amintsika ny vaovao Fonkisa Joselito NBS Manakara. Efa miatra amanaina tanteraka ny fasiaragnany vahoaka tao agnatin'ny district Manakara amin'izao fotoagna izao, indrindra fa ny commune Ambanivolo. Tsisy rapaka ny ankamaroan'ny mponina, any ka lasa mihinagna izy tokony hohanina. Manoloan'izany dia nitsangana ireto ray aman-dreny avy amin'ny commune Ambalavery ireto, niainga tongotra namozony tompona andraikitra ity nivon'ny faritra Fitovonany mba ilaza ny marary anazy ireo satria masiaro tegna ho zanakala hafa izy ireto ka tsy mba misitraka akory ireo fagnampina isan-karazany izay dradradradraina eto amin'ny aino manjery isanandro. Amin'ny feo rehetra dia eny tokoa magnakoako hoe omeo isaky ny tokantrano ny olo azo paoliana tamin'ny andalovan'ny cyclone nefa nateriary nafarimajikoaraka tsy azonay. Lasa kerikeritra ihany zay vahoaka agny ambanivohitra satria moa ve mambanivohitra anay no mahatonga anay atao sisinjovon'ny fitondram-panjakana sa olona naokony loatra zahay. Raha midinihina amin'ny resaka hoe nandalovan'igny rivotra igny ny azomboigna dia azomboigna tokoa ny nandalovan'ny manontolo ka nefa tsy mbola nisy commune matiny sy fanjaresakafo lasiny commune Ambalavery. Tako angamba vao malimaly zay zavatra zay. Mandraka kehitriny na dia vary tapakapoka dia tsy mba azo vonjena fa ny matiny tsy vonjena koa fa ny veloma ny anso vonjy io mba havonjena reo fanjakana rehefa sahirany zahay. Raha tsy nafisiko ny rivotra dia tsy problème aminay zay fagnampiana hatra amizay ka ziska kehitriny. Fa raha ny antony zany ny hoe tsy nasisy problème aminay mamboly ahay. Fa tamizao zahay ny fambolena tokony hoaninay na ripaky rivotra tsy misy indre azo iray sy nandre raiky. Zany ny mahatonga anay minakina-pahatany amin'io vokatry ny tany sy azo hoanina io. Ary dia mbola ho faty tombotombon'izay rahay zao satria ny zavatra tokony azonay niresina teo anie efa lany. Isan'ny mba nagnentagna vahoaka sy nampandaniny filoham-pirenena ankehitriny ny commune Ambalavery hoy ity menalamba ity. Saingy raha avy ny fahoriana mianjady aminay dia toa sisy mpiraharay zahay. Agny Antananarivo agny anao filoham-pirenena mba misanisa lahy ihany ahay zay mifidy anao nagnentagna vahoaka kanefa laha nisy ny zavatra nahazo anay amin'ny cyclone Basiray zao ahay nanjary mbohonday sy agnaty lay fa mbohonday. Lafombaovao afa tanteraka kosa indray tsy afa-misaraka ny fanabeazana sy ny fampianarana hoy ny mpanabe tanora iray mba hatongavany olona iray anana ny fitondratena mendrika ny anivon'ny fiarahamonina. Manana anjara lehibe ihany koa ny haino aman-jery amin'ny fampianarana ny maha-olona ao anatin'izany. Avitra Soldrabe, Mathieu Princy. Lesoka mahatonga ny savorovoreny amin'ny fiarahamonina ankehitriny tsy fahampian'ny fanabeazana maha-olona intsony. Any ka lasa manjaka ny herisetra maro isan-karazany izay hitantsika eny amin'ny fiainana andavanandro eny. Fidirana amin'ireo fikambanana maro dia efa endrika mety hampiana izany herisetra izany ary afaka novozana fahaiza-miaina. Zavatra tsapa aloha zany ny resaka fanabeazana any fotony mihitsy no mila ampiana sy ampiana tosika sy jerena akaiky. Eza moa zay fanabeazana ifotony zay dia ny ao anivon'ny tokantrano fa na ny fifandraisan'ny ao tokantrano zany voalohany indrindra satria amin'izao fotoana izao misy ankizy misy ray aman-dreny mametraka hoe andana aloha mianatra dia any alefa ny ankizy dia ohatrany hoe any zany fanabeazana fa ny ao an-trano fanabeazana dia ny any am-pianarana fampianarana. Amin'ny mampanabe ny tena zavatra hitako mila ovaina sy ny fanatsarana ao anatin'izy dia mila averina ny éducation civique. Mila anazy ao anatina fikambanana dia anisany anankiray mitarika ny ankizy tsy hoany amina resaka fidoroana zava-mahadomelina, eo ihany koa ny hoe resaka fanendana sy fangalarana sy ny resaka tsy fahaizana mitondra tena sy fahaizana miaina eo anivon'ny fiarahamonina moa zany. Na eo aza amin'ny fisin'ireo fikambanana maro dia mila ny avao tokantrano izay fototra haingan'ny famolavolanan'ny olona iray izany fanabeazana izany ka mivoaka eo amin'ny fiarahamonina ary indrindra ireo hainao manjery sy ny tambazotra-tserasera maro. Efa manao ny ezakany ihany sy ny manao ny andraratan-drifony ihany ny fikambanana na ny association na ny resaka scoutisme eny fa na dia ny any am-piangonana satria mila
ezaka ihany koa eo anivon'ny ao tokantrano aveliko foana satria ao miainga ilay fanabeazana sy ny eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina dia mampianatra anao zavatra maro ary mampiseho sary be lehibe dia anjaranao anatin'ny fiarahamonina no mijery an'ilay sary zay tokony ho alainao tahaka. Zay moa fomba fiteniko hoe vidéo be lehibe zany eo amin'ny fiarahamonina io dia misy ny vidéo tsara dia misy ny vidéo ratsy, zany hoe efa ao sahady ilay fanabeazana sy fampianarana anao hoe ny anjara andraikitra ny média na fahitalavitra na radio na eny fa na dia ny tambazotra serasera anjara andraikitra lehibe koa izy ireny amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena vanina ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny satria tsy ampy mba tsy lazana hoe vitsy tsy ampy le izy raha oharina amina zavatra marobe hitantsika amin'ny fahitalavitra. Ankoatr'ireo dia eo ihany koa ny tokony hametrahana ny fampanajana ny lalàna amin'ny feno fiarahamonina ka ho tonga arofanina ho an'ireo tanora sy ny ankizy mba tsy ho tonga any amin'ny fironana any amin'ny tranga tsy eken'ny fiarahamonina. Manana ny anjara amin'izany ireo mpitandro ny filaminana sy ny tompon'andraikitra rehetra isan-tsokajiny. Akora fototra ilainy ankizy sy ny tanora ampivelarana ny tontolo manodidina azy ny boky. Misedra olana hatrany anefa ireo mpanoratra no ny fisian'ny teknôlôjika lasa mampidina ireo mpanjifa boky taratasy. Afitra Solondraibe, Mathieu Prancy. Tsy afa-misaraka amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny boky taratasy indrindra ho an'ireo ankizy madinika eny amin'ny ambaratonga fototra. Na eo azy zany dia mbola olana lehibe sedrain'ny mpanoratra ny halafosan'ny fanotana ny boky taratasy iray fa eo ihany koa ny fahavitsin'ny mpanjifa izany. Maro ireo mpanoratra no miezaka mitrandraka manota boky taratasy mifanaraka amin'ny sokajin-taona misy rehetra. Inona zany fa ny boky tena mbola manana lanjany be mihitsy eo amin'ny fampivelarana ny ankizy na amin'ny resaka fianarana io na amin'ny fampivelarana ara-kolontsaina fianarana mamaky teny. Mila ampitiavana vaky boky ny ankizy malagasy satria manan-karena boky isika fa isika mihitsy marisarisa nefa izahay koa mpanabe hoe inona ny culture hoentiny ity boky ity mandeha ve ity amin'ny zaza firitaona ka hatramin'ny firitaona asa be zany io boky io vao tonga eny ampelantanany maro marefo dia marefo ny fanjifana fa aminay mpanoratra zany tianay kokoa hoeny an-tanan'ny mpanjifa rehetra amin'ny bokinay amin'ny fomba mora. Isan'ny olana mandrendrika tsikakely ny vaky boky taratasy ny fisian'ireo teknôlôjia numerika ka antony mampalaina ny rehetra anjifa izany. Efa maro ireo fitaovana izay afaka hijerena boky ary amin'ny vidiny mora amin'ny fampiasana ireo karazana teknôlôjia maro. Eo ihany koa ny fisian'ny interneto izay sehatra haingana sy azon'ny rehetra tsy tiana amin'ny sarany mora. Misy lafiratsiny hatrany anefa izy ireny. Tsy asolo boky hoe boky voasoratra mihitsy ny écran nefa amin'izao fotoana izao tena écran daholo zany. Amiko zany io boky io any anaty kitapo voafihany ray aman-dreny kokoa hoe karazana boky ahoana no vakian'ity zanako ity satria raha ao anaty écran zao na za raha fitahany zanako tsara kokoa zany ny boky version écrite fa nefitsika tsy afaka miala amin'ny fanatotoloana eo amin'ny fanatotoloana zany eo amin'ny sehatra ny fianabeazana no mafimafy kokoa anay hoe ahoana fomba igerena kokoa an'le hoe genre-na boky ohatrany ahoana ny tian'ny zanako ao inona tsy tokony ho vakiana satria libre be le connexion. Nanao antsoava raiky izany ireo mpanoratra ny amin'ny tokony hijerena ireo mpanoratra malagasy ahafahana manaparitaka ireo boky taratasy indrindra eny amin'ny sehatra ny fampianarana. Tsara ny manamarika fa androany no andro maneran-tany ho an'ny boky sy ny zon'ny mpamorona. Maro ireo trano mpanatota sy tranom-boky no nankalaza izany ho antsika teto Madagasikara. Faharoa volana aty aoriana mbola tsy nisy nijery ary mbola tsy misy fanamboarana ihany ny lalam-pirenena faharoa amby roapolo miazo any vavan-tenina izay ahitana fahasimbana noho ny fisiany ampandalana ny otsaka eo antsikafo ka vokatry ny fandalovana ilay arivo-doza batsiray farany teo. Avelotariana tanteraka noho izany ireo mponina sy ny mpampiasa iny lalam-pirenena iny ireto farany izay manamafy ny atapahan'io lalana io tanteraka sy ny tsy azo ivezivezena intsony raha tsy misy fandraisana andraikitra farany izay haingana.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia miaina tanteraka ao anatin'ny tsy fisiana sy ny tsy fampiny fanafody enti-mitsabo ireo mponina sy ireo marary any Sri Lanka amin'izao fotoana izao. Antony tsy fampiny vola ahafahana manafatra ireo fanafody ilaina avy any ivelany. Manambana n'ity firenena ity ny krizy ara-pahasalamana manoloana ity toy zavatra ity. Mialy Rajnombana sy Tahiriny any. Very fanambola velona tanteraka ireo olona manana marary sy mpitsabo any Sri Lanka izay ahitana mponina 20 tapitrisa amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampiana sy ny tsy fisian'ny fanafody eto mitsabo any amin'ireo farmasia sy toeram-pitsaboana ao amin'ity firenena ity. Araka ny loharano vaovao dia noho ny krizy ara-toe-karena sy ny tsy fahampian'ny vola ahafahana manafatra fanafody avy any ivelany tahaka ny mahazatra no antony izay tsy fahampiana sy tsy fisiana izay. Raha ny fantatra dia 5.20 isanjaton'ireo fanafody ampiasaina any an-toerana dia farana avy any ivelany avokoa. Manoloana ny zava-misy izay tahirim-panafody kely sisa hananan'ireo hopitaly sy toeram-pitsaboana no ampiasain'ireo mpitsabo amin'ireo marary. Manamafiny amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mararinay izahay. Hoy nambaran'ny dokotera iray mpitsabo zaza ao amin'ny hopitaly ny Colombo. Misy amin'ireo hopitaly no voatery mamerina mampiasa ireo fitaovana efa niasa sy fanary vokatra izay tsy fisiana izay. Eo amin'ny fitsaboana ny taovam-pisefoana no tena ahitana izay tranga izay raha ny voalaza hatrany. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny vondron'ny hopitaly tsy miankina iray Omaly Zoma dia fanafody famonjenaina misy 70 no lany tanteraka sy tsy misy intsony ka anisan'izany ny fanafody fanatoranana. Ialana amin'ny trangam-pahafatesana sy ny trangam-fahasarotana dia voatery manolo ny fanafody ampiasaina mitovy amin'izay ilaina ireo mpitsabo any an-toerana. Samba no ny aina tsy fahampiana sy tsy fisiana fanafody tahaka izao i Sri Lanka raha ny voalaza hatrany. Tahirim-panafody azo ampiasaina ao anatin'ny 3 na 4 bolana sisa no hananan'ireo hopitaly sy toeram-pitsaboana any an-toerana araka ny lohaраnom-baovao hatrany dia hiaina tanteraka ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana ity firenena ity raha tsy misy ny vahaolana. Efa nisy moa ny fitokonana nataon'ireo mpitsabo sy piasan'ny fahasalamana any an-toerana izay naneho fitakinany amin'ny amatsiana fanafody sy fitaovana fitsaboana maika azy ireo, indrindra fa ireo fitaovana sy fantsona natokana ho an'ny zazakely, saingy mbola tsy nahitam-bokany izany hatreto. Tapitra ny fiarana tomboklasy tombovavy. Angasana fenanao nanaraka ny Aprily vaovao hatramin'ny farany toy ny mazatra dia ny Global News avy hatrany no arainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa no anarainao indray ny fandarana ahoana marina ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe de last thing de wanted no oronan-tsary arainao tamin'ny fahitalavitry ny NBS annual mametraka ny veloma mandrapitafa tomboklasy tombovavy ary mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.